ny fanontaniana mampisaotra an'Andriamanitra aloha e ao anatin'izay efa-bolana izay natongavana teto amin'ity firenena ity a amin'ny mampitandrina mitondra fiangonana anankiray. Ny mampiavaka ny FCKM moa zany aty Québec dia ny hoe fiangonana anankiray avany amin'ny lavitra avany avany Madagasikara. Ny FCKM fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia tonga aty amin'ny firenena anankiray izay tena hafa mihitsy ny kolontsaina, hafa mihitsy ny fomba fisainana, hafa ny fomba fiainana, tena misy tontolo hafa mihitsy zany amin'ny maha olombelona ny tiako lazaina eo zany amin'ny lafin-javatra maro izay iasana aty. Kanefa ianao dia miezaka mitoro ny filazantsara arak'izay ny andraisanao azy sy ny ainanao azy tany amin'ny Madagasikara mba ho entina aty. Ka ny fahitako azy azo lazaina fa hoe ao aloha ny tanàn'Andriamanitra tena miasa, ao aloha ny fanan'Andriamanitra tena manampy tokoa amin'izany rehetrarehetra zany ary arotoka eto misaotra an'ireo kristianina rehetra fa tsy mikely soroka ny amin'izay hampandehanana ny fitoriana ny filazantsara antony iray lehibe izay nanondrahana aty amin'ity firenena ity indrindra eto Québec izany. Ka ny zavatra tsapako voalohany indrindra dia izao, ity filazantsara ity azo toriana amin'ny tranga rehetra, azo toriana amin'ny zavatra rehetra izay misy mihitsy, fa tsy hoe eritreritra anao hoe tahaka an'izao ny azy sy izao le izy dia tsy mety. Angaha ohatra anankiray amintsika rehefa niala tany Madagasikara zay hanomana ny andeha aty dia hoe mangatsika be zany, andeha ho any ve fa maninona no mandeha ho any fa mangatsika be zany. Tonga taty indray zay dia nahafantatra ny olona hoe na ry zareo tompon-tany zany zareo Québécois dia manontany vao eny amin'ny fahatongavana fotsiny ianao dia efa miteny izy zareo fa inona ny andehananareo aty mangatsika zao sy sisy, ary gaga ary izy rehefa miteny ianao hoe mpitandrina mpitoro ny filazantsara dia manontany dia miaotra izy na ohatran'izany. Kanefa ny rehefa tena natao tokoa ny asa tsy arakarak'izay fa tena mandeha noho ny herin'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny rehetrarehetra. Ka zavatra tsapako izany rehetrarehetra zany. Ary ny tena hanetanako antsika dia izao hoe anisany tena hoe fototra anankiray ny FCKM Québec izay mba hanampy antsika amin'izay mba hifantantanana antsika sy nanambeazana antsika amin'ny lafin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fiangonana zany amin'ny maha kristianina ny fisiany aty Québec. Satria raha tany Madagasikara dia misy ny olona rehefa vahiny any amin'ny firenena anankiray izay tsy misy FCKM na ohatran'izany dia tsy mivavaka izy, kivy izy, petraka izy. Misy ny sasany mba mivavaka ihany fa dia hoe amin'ireny fety-piangonana hoe Pâques, Krismasy sy sisa ireny vao mba mandeha. Ary misy moa zany ny sasany tsy afa manoatra hoe ka tsisy fiangonana FCKM tany fa mba antsoavina ataoko antsika indrindra ny eto amin'ity faritra Québec ity ny hoe tongava mivavaka miaraka aminay amin'ny fiangonam-bavaka eto amin'ny FCKM Québec satria izay dia misy fanompoam-pivavahana isaky ny alahady amin'ny 3 ora sasany. Ary dia hitanareo anatin'ny tranokalan'ny FCKM Québec moa ny momba zany fa dia isaorana ny tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Izay ngamba ny azoko ampidirana azy.